Ny alatsinainao zao no andray ny asany maha-PDS ny tanàna Antananarivo renivohitra azy Andriamatoa ny asany Andriamanjato asa goavana asa mafy no miandro ny tena nanambaran'ireo sendra ny mpanao gazetinay teny an-dalambe rehetra teny raha nanontaniana ny mahakasika an'izay izy ireo andao rahantsika ny faneho-kevitra olo-pirenena ireo. Asa maro ho an'ny fanarenana ny tanàna Antananarivo no miandry ny PDS vaovao ny asana Andriamanjato. Miaina anaty loto ny tanàna ary nisan'ny asa goavana andrasan'ny maro ny fanadiovana ny renivohitra. Tamin'ireo olona enana an-tanina dia nievitra tamin'izy ireo no nilaza fa izay asa fanadiovana ny tanàna izay tena andrasan'izy ireo amin'ny PDS vaovao. Fanadiovana ny tanàna ny zordira tena tsy lasa mihitsy ary andavamamba isotro zao tomobile za chauffeur ny asako tomobile dia tena sahira mijanona ny ilany aloha dia mandeha ny tokony andeha double zany atototry ny jobile zay presque double Antananarivo troisième resaka zay ny ilako izaho manko namaky gazety akeo dia mangataka roa volana hono izy fanadiovana ny Antananarivo efa aleon'le balaoasy zay mba te ahita zavatra mivaingana mba ela zay tsara ny andrasana any dia momba ny fahadiovan'ny tanàna no voalohany. Ny fako zao eran'ny tanàna tena be dia be amin'iny aminay aparaka izy zao tsy misy andanany tomobile fa aty amin'ny avitra zao ny tomobile mijanona satria efa feno tanteraka ny be feno fako dia zay zao ny andrasanay aminy hoe mba hanala ny haingana dia haingana izy zany satria miteraka aretina miteraka tsy fahasalamana zay zao ny andrasanay aminy. Anaovana ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo zao efa tena hita hoe tena efa maloto be dia be fa izay zany no mba lafatra mba tena ina amin'ny PDS tsy hitako loha izay zavatra fa ny tanàna aloha zany no zao voalohany tsy efa tena efa maloto mihitsy ny tanàna Antananarivo. Zay tsy dia toy ny Antananarivo fa vahiny zany tena marina mandala ohatry dia tseritra zany zao hoe fivoahana zany amin'ny marenivohitra Antananarivo dia mba mila fivoahana manala madio milamo zay zany nangatanay vahoaka ohatrany hoe fitaratra ny any ivelany zay zany dia mba finaritra. Anisan'ny asa miandry azy ihany koa anefa ny fandrindrana an-tsena sy ny fandaminana momba ny mpivarotra eny amoron-dalana izay mihamaro hatrany. Fivarotana ihany ny andrasanay aminazy mba azahoanay tsena tsara tsy handrea fivondronana. Aloha hivarotra amin'ny vahoaka ohatra zany hoe afaka mandoty kely mpivarotra amoron-dalana raha fa tsy mibahana amin'ny arabe dia afaka mba mandoty kely. Ankoatr'ireo dia anisan'ny asa laharam-pahamehana andrasan'ny maro indrindra ihany koa ny fampiasana sy ny fanamboarana ny lalana ny fitadiavana vahaolana momba ny fiatoan'ny fiarakodia izay ateraky ny tsy fahampiana sy ny faharatsiany lalana eto an-drenivohitra. Raha ny fantatra dia ny alatsinainy ho avy izao amin'ny folora no tanterahana ny famindram-pahefana eo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ary amin'io ihany koa no ampahafantaran'ny PDS vaovao ny asan'Andriamanjato ny politika entiny hanarenana ny tanàna Antananarivo izay ao anatin'ny fahasambana loto ary ny tsy fandalana tanteraka amin'izao fotoana izao.